Taranja Aikido ankalazany faefapolo taona ny club ny fanantenana izany ka nisy ny fiaon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety nanazavana mikasika izay hetsika ho tanterahana mandritra izany fotoana fankalazana izany. Nous participons au festival des arts martiaux qui est organisé le 1er décembre. Vous trouvez que nous avons dit fakalazana ny 40e anniversaire ny club any Aikido fanantenana. Zay ekisa tao ambondrona zany. Dia fakalazana ny jobily nampianaran'ny tenanay Kotomah Verlova. Faharoapolo taona ny jobily nampianarana zany io. Ny tanjona zany dia ny ananganana dojo manokana ho an'ny tena ho an'ny Aikido fanantenana ho tsangam-baton'ny club zany. Amin'ny maha-efapolo taona zay. Dia misy karazany ny hetsika atao anatiny. Ny hetsika voalohany amin'izany dia ny conférence débat izay atao amin'ny zoma ho avy izao amin'ny sasany ao amin'ny Ekara Faravohitra ao amin'ny salle de conférence Europe. Izay anasana ny rehetrarehetra. Ny hetsika faharoa manaraka dia ny grand festival des arts martiaux atao amin'ny 1er décembre atao amin'ny palais des sports. Izay andraisan'ny discipline maromaro anjara. Anisan'izany ohatra ny Aikido ao anatiny zany ny kung fu, ao koa ny taibo, body karaté, ny aido, judo, jiu-jitsu brésilien sy maro karazana. Ary ny ampiavaka an'izy io dia andray anjara koa ny force de l'ordre, ny unité spécialisée en police zany sy ny unité spécialisée en gendarmerie. Toy zany ny G6 zany. Mampiavaka azy ihany koa dia misy ny société de sécurité andray anjara amin'io toy ny G4S ohatra. Zay zany no mampiavaka azy ao anatin'io. Mampiavaka azy ihany koa dia misy fihetsika iraisan'ireo mpanao arts martiaux sy mpanao société de sécurité sy ny force de l'ordre irahanao zany. Zavatra vaovao koa ao anatin'izay. Dia ny hetsika toy amin'ny manaraka misy ny exposition ho atao an'ny mpanao arts martiaux rehetrarehetra izay afaka mandray anjara amin'izy daholo zany izay te handray anjara fa amin'ny taona ho avy iny zany no atao. Zay zany ny tena hetsika goavana atao. Izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faefapolo taona sy ny 20 taona nampianarana ihany zany. Ho anao manokana ny aina fotoana lava tao anatin'izay arts martiaux zay inona tena nisongadina teo amin'ny fiainanao fanaovana an'ilay izy? Songadina teo amin'ny fiainana zany be da be. Ary matoa mbola eto hatramin'izao zany dia antony be da be no azo tao anatiny. Anisan'izany ohatra ny hoe victoire par la paix. Raha mijery olona ianao tsy ilainao ny mivandravandra azy fa aisa koa masonao dia tsisy niady ohatra zay zany. Ka zay no antenenako an'le hoe ilaina le amin'le ionana amin'le conférence amin'ny débat satria ao anatin'izay mirasantsika momba an'le do. Misy tompona ndraiky sa goavana ihany koa indraiky san'izay ao anatin'izay izay miresaka momba ny do fotsiny zay voao izy ny japonais.